dia mbola ampitombona ao aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarahaba antsika tsirairay avy ny hatratra ity alahady farany amin'ity taona ity, ary miarahaba manokana ny zanakam-pielezana amin'izao alahady hitondranam-bavaka anareo izao, dia mirary hatrany ny fiadanan'ny tompo ho anareo tsirairay avy. Amin'ity alahady farany taona ity riavana, sady anio ihany koa ny alahady farany volana izay andiniantsika ny loha hevitra hoe manantena an'Andriamanitra. Ny PETERA faharoa toko fahatelo ny andin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no akantsika ny afatra amin'ity anio ity, sady iomanantsika hatrany ny amin'izany fiaviana ny fitsenana Jesosy Kristy izany eny amin'ny raha olo-lanitra, satria miresaka izany indrindra izao perikopa eo ambany masontsika izao. Teo amin'ny fiainana angamba riavana, mety efa nisy fotoana isika nanontany tena hoe aiza ihany ary izany fiaviany Jesosy Kristy izany. Efatra amin'ny andro ny Jaona mpanao batisa, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjaka ny lanitra tamin'ny andro ny apôstôly, ho avy ny tompo. Hatramin'izao mbola miandry ny fiaviany tompo any isika. Fa etsy ankilany ihany koa ireo tsy mpino, ireo izay tsy mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia mandrabiraby ihany koa zareo. Aiza ihany izay fiaviany Jesosy Kristy tomponareo e? Tsisy an'izany e? Lainga fotsiny izany. Hany ka sasany lasa miemotra tsikelikely amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Etsy an-daniny miely dia miely tokoa ny fampianaran-diso, ny fisedrana, ny fanenjehana ireo izay mpanara-dian'i Jesosy Kristy dia tena mafy dia mafy tokoa. Hany ka tsy vitsy ireo kristianina izay miozongozina ny finoany ka miemotra amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Fa mino fa tsy misy amintsika izany, sa tsy izany? So dia misy aloha. Ka manoloana izany ary, raha ho avy tokoa Jesosy Kristy, dia andeha isika andiny tena hoe efa vonona ny handray an Jesosy Kristy ve isika? Azosika antoka ve fa hahazo ilay fiainana mandrakizay isika tsirairay avy raha ho avy Jesosy Kristy? Ka manoloana izany riavana, dia misy afatra roa atsika kristianina, ho an'ny zanakam-pielezana ihany koa, miainga avy amin'izao soratra masina izao iresahana hoe ohatra ny ahoana izany olona vonona ny hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra izany. Ny voalohany ny olona manantena ny fiavian'i Jesosy Kristy, ny olona vonona ny hitsena azy, ny voalohany olona miezaka ny tsy hanatsiny eo anatrehany. Manao ahoana tsara hoe fa ny faharoa ny olona vonona ny hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra dia olona miorina tsara amin'ny finoana. Inona ilay faharoa? Dia ireo riavana no afantarana hoe vonona ve ianao miainga avy amin'izao soratra masina izao. Ny voalohany ny olona vonona ny hitsenan'ny tompo, olona miezaka ny tsy hanatsiny eo anatrehan'ny tompo. Dia tahaka izao tanako izao mihitsy moa izany nomeny tompo rehefa tsy manatsiny eo anatrehany ianao. Dia eo amin'ny andin'ny fahaefatra ambin'ny folo no ahitantsika izany. Andehany raha antsika mamaky izany andin'ny fahaefatra ambin'ny folo izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mahazo toa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ilay zavatra izay ambara fa antenaintsika eto riavana, dia jerentsika eo ambony eo hitantsika tsara ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, le fiainana feny fahamarinana, fiainana feny fifaliana, fiadanana, fahasambarana maharitra mandrakizay. Dia io ilay oman'i Jesosy Kristy izay mino azy. Dia ambara eo ihany koa fa tsy maintsy ho rava izao tontolo izao ho levina, fa ary tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy ka tsy mahela ny teny fikasana izy. Fa ny fotoana izay hiaviany dia voalaza eo hoe toy ny mpangalatra. Ohatra ny ahoana izany fiavian'ny mpangalatra izany? Ny mpangalatra angamba mampilaza anao mialoha hoe androany alina dia hanafika anareo ahy, miomana tsara anareo. Tsy manao an'izany zareo Ary tahaka izany ny fiavian'i Jesosy Kristy, tsy ho fantatsika ny fotoana hoe amin'izao ora Jesosy Kristy no ho avy, na ny daty hoe amin'izao Jesosy Kristy no ho avy, fa ny tokony ataontsika ao anatin'izany dia miomana mandrakariva, miambina mandrakariva.
ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ry havana, le fiainana mandrakizay izay efa napanantenan'i Jesosy Kristy atsika dia tady idio fa tsy azoazo fotsiny amin'izao akory. Fa misy ny takiana avy amintsika kristianina, avy amintsika mpino mba hahazoana izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany. Dia arak'ilay vakitsika teo ny hazoto ho tsy manatsiny eo anatrehan'ny tompo. Inona ny dikan'izany ry havana? Isika moa vao avy nankalaza ny krismasy, fatatsika tsara hoe inona ny dikan'izany krismasy zany. Jesosy Kristy tonga olona mba hanavitra atsika, hamonjy atsika, hanafaka atsika amin'ny fahotana, amin'ny fitondrantena daladala sy ny fanaon'izao tontolo izao. Ka rehefa nafahany tamin'izany isika, rehefa nibebaka isika, dia tsy miverina itsony amin'ireo fahotana izay efa nalavo, ary tsy manao itsony izay efa fantatsika hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao, fa kosa miaina amin'ny fahamasinana. Inona ny dikan'izany? Ny fiainanao ny fisinao dia ataovy hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, hanatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Fa ihany koa ambara eo amin'ny 1:20 hoe mandeha amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Inona daholo zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany? Ny fitiavana. Miaina amin'ny fitiavana ve ianao? Manetry tena manetry tena ve ianao? Ny dikan'izany dia hoe tsy miavinavina ianao. Ny dikan'izany ihany koa dia hoe manaiky fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao fa tsy amin'ny herinao. Dia ahoana ny tenantsika tsirairay avy manoloana izany? Miaina amin'ny fahamasinana ve isika? Tsara fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona ve isika? Mafy tsara ve zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany? Ary izany ry havana ilay ambary eo amin'ny 1:20 hoe fitondrantena masina sy toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary ny fisian'ilay teny hoe masotoa eo amin'io 1:4 io ry havana, ny dikan'izany dia hoe tsy tonga foana akory zany rehetra zany, fa tena mila fiezahana, mila finiavana avy amintsika tsiraray avy, ary tena hoe iainana mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Vao mijery manko sika zany teny hoe masotoa zany, dia ahitana teny hoe faharetana ao anatin'izany, fiaretana ao anatin'izany, ary fiambenana hatrany, ary tena hoe asa mitoy ilay izy, fa tsy hoe androany ihany sika no aty am-piangonana akory dia modimody masina eo, satria miara-mivavaketo sika, manatanteraka fanimpom-pivavahana. Fa mivoaka ny tokotanin'ny fiangonana dia iny indray fa manatanteraka ny fanaon'izao tontolo izao. Iny fa lasa mivadika mpanota kaiky lasy kaiky vavy, tsy izany ilay izy akory. Fa mandra-piavin'i Jesosy Kristy dia mikatsaka mandrakariva ny fahamasinana, mikatsaka mandrakariva izany fifandraisana tsara amin'Andriamanitra sy amin'ny olona izany. Ary tadidio ry havana, fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ne isika, dia omeny atsika zany fiadanana zany. Ianao ve tsy manantena an'izany fiadanana zany? Omeny atsika zany fifaliana zany, zany fahasambarana zany, satria tsy misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ny ota no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ka rehefa nibebaka sy niala tamin'izany isika dia ahoana? Akaiky an'Andriamanitra, asehony amin'ny fiainantsika ny fahatsarany, ny voninahiny, ny fiadanany. Ho an'izay mazoto miainam-pahamasinana. Ka raha ho avy Jesosy Kristy any amin'ny rahony lanitra, dia tsy homenatra isika ny hiseho anatrehan'i Jesosy Kristy. Satria manino? Efa voavela heloka. Satria manino? Satria tena tsy nanatsiny tokoa, ka manantena fandresena ilay fiainana mandrakizay izay efa nomanina. Fa matoa isika matahotra, dia misy tsy milamina zany ny toe-panahinao, tsy milamina ny zavatra nataonao tetỳ an-tany, ary entina hampandiny tenantsika zany ry havana. Fa ny fanantenantsika izany lanitra vaovao sy fiainana vaovao izany no mampirisika atsika iaina mandrakariva ny fahamasinana, iaina mandrakariva amin'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Jesosy Kristy ry havana raha ho avy dia fantatsika tsara ary voalaza amin'ny fanekempontsika hoe hitsara ny velona sy ny maty. Izay rehetra ataontsika zany dia mbola hitsarana atsika avokoa, ary hitan'i Jesosy Kristy avokoa izay ataontsika rehetra na ny any amin'ny miafina indrindra azy. Aza mieritreritra hoe tsy misy mahita ianao, tsy misy olona mahita, dia iny fa andeha hangalangalatra kely, dia hijangajanga kely, dia hanotanota kely, dia
tsy misy an'izany kely zany fa rehefa fahotana dia fahotana ary mbola sehon'i Jesosy Kristy amin'ny fotoany izany rehetra izany. Dia andeha isika hitandrina, andeha isika hiambina ny amin'izay rehetra ataontsika ny fitondran-tenantsika mba tsy hoanatsiny isika rehefa ho avy a Jesosy Kristy eny amin'ny raha ololanitra. Ka inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany? Fanontaniana izay apetraka. Tianao ve ny ho voavonjy? Tiantsika ve ny ho voavonjy aloha e? Dia izao ny tokony ataontsika ary manoloana izany. Mibebahaingana, ialao haingana izay fahotanana lavo anao, ireo fahazaran-dratsy mbola iainanao. Fa mbola fotoana amin'ny famindrampoana izao e. Ary izany no ambara ao amin'ny fitomanina toko 7 teo hoe ny famindrampon'Andriamanitra neny tsy malanitra antsika. Fa raha ny fahotantsika dia fahafatesana ny tambony. Fa matoa mbola amindran'Andriamanitra fo dia misy famonjena ao ambadika izay. Dia araroto izany fotoana izany ry havana hiverenana amin'Andriamanitra. Fa rehefa mibebaka ianao dia aza miverina intsony amin'izay fahotanana lavo. Fa tsy hoe tahaka ny fanaon'ny sasany rehefa amin'ny Alahady tahaka izao moa dia misy an'ilay hoe vavaka fifonana iny. Dia samy mivavaka mangina dia le fahotanany fonana amin'ity Alahady ity ihany mbola hiverenana hifonana amin'ny Alahady ho avy izao. Tsy fibebahana ny anaran'izany aza manao tahaka izany, fa ialao aza verina intsony ary mitodi amin'Andriamanitra, iaino ny fahamasinana. Ary izany no ambara ao anatin'ilay hoe miezaka ny tsy hanatsiny mandra-piaviny tompoko, miaina mandrakariva amin'ny fahamasinana. Ny tanjona ao anatin'izany ry havana, isika kristianina, ny zanakam-pielezana mandova ilay fiainana mandrakizay. Inona tsara ny tanjonsika? Mandova ilay fiainana mandrakizay. Izay ny voalohany ry havana. Fa ny faharoa, ny olona vonona hitsenan'i Jesosy Kristy dia olona miorina tsara amin'ny finoana. Olona miorina tsara amin'ny finoana. Eo amin'ny 9:40 moa no ahitantsika izany. Ity Petera faharoa ity ry havana dia ahitantsika taratra an'izany hoe tena misy ane ny fampianarana sandoka, misy ny fampianaran-diso, ka dia manafatrafatra mafy mampitandrina mafy ny amin'ny fisiany izany i Petera. Manomboka eo amin'ny 9:40 sy ny 7 moa no ahitantsika izany eto amin'ity perikopa ity. Fa raha jerena ny toko rehetra dia ahitana izany avokoa. Ny tanjon'ireo mpampianatra sandoka ireo, ireo mpampianatra diso ireo dia hitaona ireo izay efa nandray an Jesosy Kristy, ireo izay efa nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Dia izao sy anao izany mba hiemotra amin'ny fanarahan-dia an Jesosy Kristy. Dia voambara mihitsy moa eo amin'ny 9:40 eo, izy ireo dia tsy menatra ny hamily ny hevitry ny soratra masina mba ho tombotsoa manokana ho azy ireo. Izy ireo dia tsy menatra mihitsy ny hanodina ny soratra masina mba hitaomanantsika hanalavitra an'Andriamanitra, handrozongozona ny finoantsika. Dia voalaza eo moa hoe nisy fampianaran'ny Paoly apôstôly mahakasika izany famonjen'i Jesosy Kristy izany izay nahodin'izy ireo. Dia hoe izany famonjena izany rehefa tonga Jesosy Kristy no vonjena ny mpino dia afaka manao izay tiany fa efa azo ny famonjena. Tsy misy an'izany faharavana izany, tsy misy an'izany fitsarana izany. Izany ny fampianaran-diso na helin'izy ireo. Ny tanjony izany tao anatin'izany dia mba hitaomana mpino hiala amin'izany fahamasinana izany. Ary tadidio fa rehefa miala amin'ny fahamasinana isika dia tsy afaka ny hahita ilay fiainana mandrakizay. Tsy afaka ny hahita ilay fiainana mandrakizay. Fa isika mpino dia taoma mba hiaina amin'izany fahamasinana izany satria ilay Andriamanitra izay antenaitsika dia Andriamanitra masina. Manodina ny soratra masina izy ireo mba hisarihana antsika ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Izany ry havana no ambara eo amin'ny 9:40 io. Ireo mpampianatra sandoka no ambara ao anatin'izany. Fa ampiomanina sy ampitandremana ny mpino. Ahoana ny voalaza eo amin'ny 7:70 eo? Toy izao ny voalaza hoe tandremo fandrao voataonan'ny fadison'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo amin'izay orenanareo. Ary miantso ny mpino zany i Petera eto hoe raha te handova le lanitra vaovao ianao, raha te handova le fiainana mandrakizay ianao dia iaino ny tenin'Andriamanitra. Tany tsara ny finoana,
Ary izany ry havana no ahafahantsika miorina tsara amin'ny finoana, fanaovana ho zava-dehibe izany tenin'Andriamanitra izany. Ary antsika tsy injery moa le hoe ny finoana dia avy amin'ny teniny, avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa inona no lanjan'izany eo amin'ny fiainantsika? Ny tenin'Andriamanitra ry havana no marina. Izy ihany no manoro antsika hoe izao no tokony atao, izao no tsy tokony atao. Ny tenin'Andriamanitra no lalana sy ny fitsipiky ny fiainan'ny kristianina, ka ahafantarana hoe ireto ny tokony ekena, ireto ny tsy tokony ekena. Fa tsy hoe ekena sa tsy ekena. Dia iny fa ekena ihany, na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy. Tsy izany, fa izay sitrapon'Andriamanitra no iainana sy andehanantsika. Dia hoy ny mpanao salamo hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ka rehefa hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa fampianaran-diso, dia sahanao avy hatrany ny mandahy izany. Ny tsy anatanterahanao izany, tsy rosonao ao anatin'izany. Jesosy Kristy ry havana fantatsika tsara, izy ilay teny tonga nofo. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izay nataon'i Jesosy Kristy zany no tokony ataontsika kristianina, satria izy no alaintsika tahaka. Izy no modeliny amin'ny fiainana. Ka izay tsy nataon'i Jesosy Kristy, izay tsy tenenin'i Jesosy Kristy dia aza atao e. Izany anieny no afatra ny soratra masina amintsika eto e. Fa raha mijery isika ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ndraindray toa latsa-danja zany fiainona ny tenin'Andriamanitra zany. Ndraindray toa latsa-danja zany fiainana ny tenin'Andriamanitra izany. Hany ka manoloana ny fampianaran-diso miely eny amin'izao tontolo izao, eny amin'ny fiarahamonina, dia mora voataona ny kristianina. Izany ny zava-misy. Ary izany no taomanantsika hoe andeha isika hianatra, handalina ny soratra masina mandrakarivo tady dio. Fa tena betsaka neny fiangonana mijoro amin'izao fotoana izao e. Samy manana ny baiboliny tsiraray avy, manana ny fampianarana ny tsiraray avy. Dia malaza be ao anatin'ny tambajotra tserasera ao, nisy an'izany teo aloha hoe mihinana bozaka hono e. Dia lasa ny kristianina fa mihinana bozaka daholo. Na misotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy, dia iny fa misotro eau de javel daholo ny rehetrarehetra, miditra hopitaliko. Misy an'izany Andriamanitra reny zany hono. Dia gaga fa ahoana ny misy an'izany? Satria nahoana? Satria misy ny Andriamanitra ray, dia misy ny Andriamanitra zanaka. Ka raha ny lojikan'olombelona dia manino? Dia rehefa mivavaka zany dia tsy hoe Andriamanitra rainay izay any an-danitra fotsiny, fa rainay sy reninay izay any an-danitra. Lasa zany indray zany. Fa rehefa malala tsara ny soratra masina isika ry havana, dia fantatsika hoe fampianaran-diso zany tsy miroso ao anatin'izany, tarika ao amin'ny fahaverezana izany. Ka ny tokony ataontsika manoloana izany ry havana, masotoa mamaky baiboly. Inona tsara no atao? Masotoa mamaky baiboly. Ho antsika mpandray fanasan'ny tompo tadidio fa nanao fanekeny isika teto aloha teto teo anatrihan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Manahoana ny fiainantsika izany? Tena miaina ve? Tena mamaky ve isika arak'izay azoko atao? Isika tsiraray avy moa mamaly izany any am-pontsika any. Fa andeha isika zoto hamaky baiboly mba hahafahantsika mitombo amin'ny fahalalànan'i Jesosy Kristy. Ataovy zava-dehibe ihany koa ry havana ny fianoana toriteny ny tenin'Andriamanitra fa aza maivanina. Isaorana ny tompo moa fa eto amintsika tsy misy an'izany, fa ny sasany anie rehefa toriteny dia iny fa lasa mivoaka. Dia ihany tsy miverina raha tsy miteny pastera hoe an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, dia iny zareo fa miditra dia maka toerana. Isaorana ny tompo tsy misy an'izany ato fa tena mihaino tsara, ny sasany miresaka, mikitika telefona sy ny sisa. Andeha ataontsika ho zava-dehibe izany fiainoana tenin'Andriamanitra zany. Ary raha azo atao ary, tena mandraisa ny soratra mihitsy e. Mandraisa ny soratra mihitsy, satria fitadidintsika io anie ry havana miaina arakaraka ny fotoana e. Misy manam-pahaizana moa ny laza fa raha mitoriteny tahaka izao zany ny Alahady, dia ny Alatsinainy 570 isan-jato ny tadidinao tamin'ny toriteny. Tonga ny Alarobia 50 isan-jato ny tadidinao tamin'ny toriteny. Tonga ny Zoma 520 isan-jato ny tadidinao amin'ny toriteny raha tsy manoratra ianao. Dia rehefa amin'ny Alahady heriny tahaka izao, manino? Tsisy tadidy tsony. Dia izany ny taomanantsika hoe manorata toriteny,
mba hahafahantsika miaina ny tenin'Andriamanitra, mandaliana soratra masina, mianara tenin'Andriamanitra, midira ao amin'ny sampana sekoly Alahady. Ho antsika ray aman-dreny ampidiry mianatra sekoly Alahady ny zanatsika, satria ahafahana mampitombo ny fahalalana an'i Jesosy Kristy izany. Ho an'ny tanora misy kajy ho anareo ao, ho antsika olon-dehibe afaka miditra ho mpampianatra sekoly Alahady isika, ary tena mila izany ny sampana sekoly Alahady. Ary amin'izao Alahady fiantsony izao moa ry havana, iantsona antsika tsirairay avy mba handroso amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy amin'ny finoana efa misokatra ny fianarana sefaly. Eo ny setela ho an'izay te hanao mpitandrina, efa misokatra ihany koa ny fakana taratasy eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ho an'ny mpianatra zay te hianatra katekômena amin'ny taona manaraka, araroty izany fotoana izany. Fa raha tsy ampy fahalalana ny soratra masina isika, dia manino? Mora voataona ny fampianaran-diso. Dia amin'izao Alahady ny zanakam-pielezana izao moa ry havana, ny rariana sy ny oentina mbavaka mandrakariva. Enga anemba ho zanakam-pielezana miorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, mijoro hatrany amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, mandra-piavina. Ary tady idio ry havana, fa any amin'izay toerana izay elezantsika rehetra any, aza mieritreritra mihitsy hoe tsy misy fampianaran-diso any. Misy fampianaran-diso any. Misy fampianaran-diso any. Ka ny tanjonsika ao anatin'izany dia hoe miorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy isika. Ka raha ho avy Jesosy Kristy any amin'ny rahony lanitra mahita amin'ny finoantsika tsirairay avy, dia faly izy. Ndry kristianina ao Atsimon'Imahamasina, ny zanakam-pielezana Atsimon'Imahamasina, miorina tsara amin'ny finoana izy ireo. Dia ahoana ny tenin'i Jesosy Kristy? Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izany ny tanjonsika ry havana, isika tsirairay avy reto samy hahazo ilay fiainana mandrakizay. Raha fehezana ry havana izay ambara, vonina ve ianao ny hitsenan'i Jesosy Kristy? Tady idio fa ny olona vonina hitsenan'i Jesosy Kristy voalohany, olona miezaka ny tsy hanatsiny ao anatrehany, fa miaina mandrakariva amin'ny fahamasinana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa ny olona vonina hitsenan'i Jesosy Kristy any amin'ny raha olon-lanitra ihany koa, dia ny olona miorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ary tsara fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakariva. Dia hoy ny soratra masina hoe miorena tsara aza miova. Raha efa ao anatin'izany ianao, miorena tsara aza miova, manao ahoana isika tsirairay avy? Efa miaina amin'ny fahamasinana ve? Samy mandiny tena? Efa tena miorina tsara amin'ny finoana ve? Fa ankehitriny dia tao amin'ny soratra masina indray, ry fiangonanao, ry zanakam-pielezanao, iaino ny fahamasinana. Ry fiangonanao, ry zanakam-pielezanao, miorena tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia n'Andriamanitra irery ihany amin'ny voninahitra. Amen.